eo amin'izay baolina kitra eto Analamanga izay ihany dia fantatra fa hosokafana amin'ny fomba manetriketrika na koa amin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 20 janoary ho izao ny tompolalaovana 17 ho an'ny etaon'ny ligina Analamanga filaharan'ireo mpandray anjara sy mpikambana ao amin'ity ligina Analamanga ity no entina anokatra izany tompolalaovana izany hiainga etsy Mahamasina hiazo ny lapan'ny tanàna iny mitondra fanazavana mahakasika izay ary ny filohan'ny Alpha Intsora-Kotormanana na Itota. Ya manatao zany anomboka ny fifaninana eto anivon'ny ligina Analamanga zany amin'ny division voalohany ary fandrinan-tanàna amin'izay ireo sokajy maromaro zany toa dia araka hiainga avokoa. Ny division voalohany resahantsika dia hiainga amin'ny 27 volana janoary zao ny premier journée zany na ny andro voalohany iaonan'ireo ekipa 10 zany manao an'izay ligue zay satria zay no fanapahan-kevitra sy ny fédération amin'ny anaovana ny championnat eto Analamanga zany. Iainga izy io matsaly rehetra somary misy iovanan-kely satria moa zany araka ny vaovao farany iny dia tsisy ireny kanina eto amintsika dia itoya mety iainga eto amin'ny kianjan'ny Mahamasina ireo fifaninana retour fa ny ale zany no ezahana hijerena kianja ary efa mpijerena an'izay ny ligina Analamanga misotsika miteny zao zay kianja eritreretina fa ahafahan'ny ankizy mampiseho ny talentany. Poule des As ny resaka mazana amin'ity tompolalaovana ity ve hisy ny Poule des As sa mety anahoana ny fandeha araka ny fifanarahan'ireo club rehetra zay nivoriana teto niaraka tamin'ny filohany sy ny technicien dia tsy miovana tamin'ny taona lasa ny règlement de compétition zany hoe ny ray voalohany ao anatin'ny match aller retour zay ny tonga dia champion ary solitena voalohany ny Analamanga fa le larana faharoa ny divana ao anatin'le carré zany eonan'ireo deuxième hatramin'ny 5e iny no edivana ny larana faharoa zany zay solitenan'ny ligina Analamanga amin'ny fifaninanam-pirenena. Anaona kosa no an'ny sokajy zandrany ny sokajy zandrany dia nisy fiovanan-kely satria rehefa nandinika tao anatin'ny 5 taona nanaovana nanarahana ny tany amin'ny 13 ireo no narahana io génération 2000 io dia niaraka amin'ny 20 moa zany izy tamin'ny heritaona dia zao ndray zany le génération 2000 reny zao nefa laisitsika ohatrany hoe 20 dia ireo club zay nanana zay matotra raha zay filaza azy zay sereo amin'izay taona maro nanaovana zay ohatrany hoe ny tena singaniko zao nidina ligue 2 ny AS Michel nefa izy tena nanana ny sokajy taona rehetra ary tena sereo izy tamin'ireo jeune reo dia ireny raisina hifaninana zany amin'ireo ligue 1 anaky 10 anampinan'ireo ligue 1 anaky 10 milalao ao anatin'ny ty tompolalaovana ty zay zany no atao amin'ity ka misy zany no songaina arakaraky ny le fivoriana sy fanapahan-kevitry ny ligue no anaovana an'izay jeune zay zany hoe U15 U17 U20 ihany zany reo ihany zany nilalovana amin'ity taona ty ho an'ireo ligue 1 reo fa miamy fotsiny an'ireo na sereo ohatra singaniko amin'izany zay ny AS Michel zay dia sereo dia mbola hotinianay ireo manana sokajy na centre de formation zany de foot sereo anatin'izay.